Za moa zany arak'ilay efa fantatsika hatramin'izay anatin'le candidat rotsaka filoham-pirenena. Zany hoe candidat Jesosy zany, natolotsy Jesosy. Ka eto aho zany dia manao fanambarana fa tena te hilaza aminao fa ity candidat natolotsy Jesosy ity hafa noho ny candidat rehetra. Inona ny antony? Satria le candidat rehetra mandeha ara-nofo ary ny candidat rehetra dia tsisy fanamasina ary vonona hameno kibo sady hameno paosy. Fa izaho manokana izay iraka Jesosy dia sady solotenan'i Jesosy aho no iraka ambasadorana. Ka eto aho dia milaza aminareo fa raha izaho candidat Jesosy no fidinao ho lany filoham-pirenena malagasy, hiova ny tantaram-piainan'i Madagasikara. Tena milaza aminareo aho fa tena hiova ny tantaram-piainan'i Madagasikara. Hafa ihany miaraka amin'i Jesosy. Io anie tsy hoe izaho ilay tena hitondra fa Jesosy. Ary Jesosy no tena ho filoha. Fa izaho zany karazana hoe symbole, solotenana. Izay nie mahatonga izaho manao hoe fidio Jesosy. Satria izay sy Jesosy no miaraka. Izaho sy ny ray dia ray ihany. Te ho afaka ve ianao? Ry vahoaka malagasy, mahatsapa fangirifiriana ve ianareo? Mahatsapa tsinjy azo lena ve ianareo? Mahatsapa fa tena potika ve ny fiainanareo? Tonga aniraka Jesosy. Anavitra ny Madagasikara. Solotenan'i Jesosy Kristy. Fidio filohan'i Madagasikara. Sotronao nagnaraka izay fandarana voalohany izay. Mankasitraka.